Miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka eto amin'ny Facebook sy isika izay manaraka eto amin'ny YouTube. Maro amintsika ny manontany hoe ahoana ny fampiasana gamma, ahoana ny ianarana azy dia hovaliantsika ao anatin'ity vidéo ity izay ka araotra amin'ny farany ny vidéo antsika. Ny gamma aloha dia nampiasaina mba ahafahana mamorona mélodie na ihany koa ahafahana mamorona accord. Ohatra raha gamme diatonique izao ny hainao ohatra ny première position. De raha mahay ianao andeha ataontsika accord anankiray ohatra hoe do na do ohatra zao. Do mi sol izy tsika ao anatin'ny do zany hoe 1 3 5 manisy tsika 1 2 3 4 5 zany hoe 1 3 5 de izay nazahoana ny atao hoe do majeur ohatra. Izy tsika teo hoe ampiasaina mba amoronana accord na amoronana mélodie ny gamme. De iny zany ahafantarantsika hoe do majeur zany eto. Satria do mi sol de ity zao ny do ity zao le do mi de sol de do mi. Zay na tonga ny accord ny do. De raha ohatra ndray zao tsika mahay formule do majeur 7 ohatra de hoe do mi sol 6 zany hoe 1 3 5 de 7 de manisy tsika 1 2 3 ito zany ilayntsika 4 5 ito zany ilayntsika de 6 7 ity zany ilayntsika zany hoe do mi sol si de zay nazahoana ny atao hoe do majeur 7 satria ity ny do ity ny sol ity le si de ity le mi. De ohatrohatr' zany mitatritatra ohatrohatr'izay. Eny ary ozy isika teo hoe ampiasaina ihany koa ny gamma amoronana mélodie. Ahoana kay ny famoronana mélodie? Misy base anaky telo ampiasaina rehefa anomboka hianatra amorona mélodie. De voalohany ny mélodie de 3 notes, mélodie de 4 notes ary ny mélodie de 5 notes. Reo ny base. Ka reo zany no ampiasainao entina amoronana. Ny famoronana de soratana aloha mivoloha fa rehefa zatra ianao de mampiasa sofina fotsiny. Misy olona moa manana oreille musicale, manana talenta ambonimbony kokoa noho izasy ianao de ireny olona ireny tsy mila manoratra an'izany ary tsy mila mahalala an'izany hoe mélodie de 3 notes na mélodie de 4 na 5 notes akory izy fa ny anazy mandeha ho azy. Fa ny olona tsy maintsy mianatra vao mahay ohatrana sy ohatranao izay mahita ity vidéo ity dia zay ny base. Ka ndao aritsika aka position anankiray angalantsika exemple do ré mi fa so la si do. Io zany tsika no aka mélodie tononko le kazy 5 7 5 6 8 5 7 de 8 zany de ao tsika no ndeha amorona mélodie de 3 notes de manoratra ianao amin'ny taratasy ohatra hoe do de sol ohatra zay zao mélodie de 3 notes zany hoe do sol mandeha zany hira ohatra hoe ohatra taonao haingohaingony kely. Misy ndray ohatra ny mélodie de 4 notes ohatra ny foroforongo fotsiny ohatra ny de ataoko hoe ré de mi de fa de sol ohatra zany hoe ré mi de fa de sol ohatra ny ataonao haingony le izy. De misy ndray mélodie de 5 notes ohatra hoe sol 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 de ohatra ny la farany zany hoe sol 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 de sol de la de ohatra ny ohatra de ampidirinao anaty hira indray le izy. Tandremo fotsiny mila harmonisenao tsara le accord sy le notes zany hoe ohatra ny mitotona do zao ny accordnao de ny notenao zany tokony mitotona do na mi na sol rehefa mitotona le accord le do zany le accord voalohany itotonana iny mila mifanaraka am'le faran'le noty mitotona eo zany na le fanombohan'le noty mitotona eo zay fotsiny mila alalinao. Zay ny vidéo antsika androany ho anareo zay te handalina resaka niveau professionnel na avancé na débutant na moyen de afaka mbola mandray mpianatra vaovao amin'ny cours izay accéléré mandritra ny 3 mois ka de raha vonona ianao de manasanao
anao zay kory zay. Raha ohatra anao tsy manana moyen moa ianarana de afaka miandry ireny fizarana ataoko eto amin'ny YouTube ireny ianao fa misy resona apahapahany ataoko hoe 5 à 10% ihany afaka zaraiko foana eto amin'ny YouTube. Misaotra tompoko.